mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Valomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alahady ity. Faly mandraintsika izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao ary koa anao izay sambany izay mihaino izao indray koa dia mirary ny soa indrindra ho anay mpiandohana. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Raha ny masina tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izahay no ny amin'izao fotoana manokana izay natokanay anarana ny teninao izao. Saotra anao hatrany izay mitaona anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba ahafahanay mandinga ny teninao, mahafantatra ny fahamarinanao ary koa mba ahafantaranay koa ny lalana marina sy ny fahafantarana ny mahakasika anao. Angataka aminao mba hiasa ao am-ponay tsirairay avy, n'olo-tsaina anay ary koa ndresy lahatra anay mba hanaraka ny fahamarinana avy aminao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe fialatsiny voalohany ny tahotra. Fialatsiny voalohany ny tahotra. Asaiko ianao hamaky ny boky Naoma, toko voalohany sy ny toko fahatelo. Hisintona zava-dehibe ao anatin'izany isika, ny tantara momba ao, ary fantena mipetraka avy hatrany dia ina moa izany ambaran'ireo toko ireo momba ny Ninive sy ny fifandraisana nisy teo amin'ny Asiria sy ny Israely. Anisan'ny ireo antony mety tsy nampahazoto an'i Jona ho an'ny Ninive ny tahotra, fahavalo izay natanjaka tokoa manko ny Asiriana, ary Ninive no renivohitra ny fanjakany tamin'izany fotoana izany. Anisan'ireo tanàna lehibe indrindra hozy izy hatramin'ny fahagola, i Ninive renivohitra ny fanjakany Asiria hatramin'ny andron'ny fizarazarany Israely ary fohiben-keloka sy faharetsem-pitondran-tena i Ninive tamin'ny fotoana nananany fandrosoana. Nilaza azy ho tanàna mpandatsa-dra, feno lainga sy fandrobana ny tanàna masina. Tamin'ny teny anohatra no nampitahany mpaminany Naoma azy tamin'ny liona masika mamiravira. Fa iza no tsy efa tratry ny fandozanao hozy izy? Fantatra ny hankaton'ny tanànan'ny Lehive. Nalaza tokoa izany tamin'ny andro nisiny ary milaza ny mpahay tantara fa nitarihan'ny Sankeriba ho lehibe tokoa izany tanàna izany ary tao no nanorenana an'ilay lapa goavana tany Atsimo andrefana izay nirefy eo amin'ny 500 metatra ny halavany dia eo amin'ny 270 sy 200 metatra ny sakany ary 80 ny isan'ny efitrano tao anatin'izany. Nanamboatra fantsona 80 ihany koa izy mba hiampitany rano hatrao amin'ny tanàna avy eo amin'ny 500 kilometatra miala eo. Na izany haben'izany fotsiny aza dia efa mety nampahatahotra. Saingy loza be koa ny Asiriana. Ao amin'ny tantaran'ny namabony amin'ny Babilôna dia nirehare fantatra i Sankeriba fa nahavita nameny ny lalan'izany tanàna izany tamin'ny fatin'ireo mponina tao, na ny antitra izany na ny tanora. Ary tamin'ny fiadiana lavaka natao fikarohana ny nitsanga marina dia nahitana sary sokitra izay
mampiseho an'ireo miaramila mamantsika ny babiny. Tsy haniry hifanehitra amin'ny olona toy izany ianao, ary tsy nisalasaly izy ireo nampiasa herisetra tsotra izao sy nameny ny alozana tamin'ireo izay tsy tiany. Inona fa ny oroorony tahotra i Jona no ny fieritreretana monjany andeha hoe eo anivon'ireo vahoaka ny Ninive izay tena mahavita zavatra izay tsy araky ny eritreretin'ny olombelona tokoa. Anaty an'izany rehetra izany anefa dia matetika koa isika no tsy faly eo am-pamakiana ny tantaran'i Jona. Rehefa mahita fa navelan'i Jona hanakana azy tsy hanatanteraka ny baikon'Andriamanitra ny tahotra. Izao anefa ny tsy fantatsika mety toy izany koa isika tsirairay avy izao. Izaho sy ianao anatin'izany. Izany hoe ny tahotra no avelantsika ifehantsika fa tsy Andriamanitra. Dia an'io izany tsika dia maka lesona ny amin'izany. Ny mety manana rehefa feno ny tahotra dia mahita fialan-tsiny maro isika eny amin'ny hiraka izay ampanaovin'Andriamanitra asika. Aoka tsy halaky ny mihitsiny an'i Jona avy hatrany rehefa mamaky ny tantara momba ny Ninive isika, fa haka lesona amin'izany izay amin'ny anirana antsika ihany koa izay feno tahotra ka hametraka ho fialan-tsiny amin'ny zavatra maro. Izany lesona izany anie tonga fieritreretana ho antsika tsirairay avy. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao any amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, dia mangataka aminao izay mba hampitoetra ao anatinay fa na mora na ho sarotra ny toerana aniranao anay dia mangataka aminao izay mba hiala ny tahotra fa naiky avy hatrany tahaka ny Abrahama ka tsy salasala andeha amin'ireo izay aniranao anay. Fitosy hery ao anatinay, fitosy fahazotoana ihany koa, fitosy fahatokiana hatrany ihany koa amin'ny zavatra rehetra izay aniranao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.